Araka ny fanambara teto tamin'ny famaranana fandarana tamin'ny heriny androany toy izao dia hoe aho hoe na dia efa eo amperiny fankalazana ny krismasy azy isika amin'ity takarivany 4 desambra ity efa any am-piangonana any ny maro eo mpiomanana ny sasany fa misy keo zay hitoetra ao an-trano iaraha malala ny toe-java-misy tsy fandripahalemana ka dia tsy maintsy mifandamina ho azy ireo indrindra no fitondrantsika ity fandarana an'io ity mba atao hoe hanana sy hitohatra any zay fandalinana fijerena ny fiainam-pirenena ataontsika satria raha miresaka krismasy zany isika atao hoe fotoam-bavaka zany fa raha misy angamba mifanentanana azo atao indrindra dia hoe eto am-bavaka zay zava-mitranga eto amin'ny firenena ankehitriny fampidirana ihany ilazako an'izay fa dia ankafaliana no hiarabanatsika mpanaraka ny fandarana imasoimaso eto amin'ny Kolo TV amin'izao takariva izao krismasy ny andro noely hoy ny hafa saika anao vazivazy hoe à défaut d'un Père Noël, on a un autre Père, Père Prospère. Ratovy Mananarivo, mpanao gazety rehefa atao hoe namana taona maro fa mba zao krismasy ny andro zao alohany tsy maintsy hitarihanao seremonia dia andao aloha tsika mba hitafatafa sy dinika eto omentsika hasiny zay hoe fety ny finoana atao hoe fiaramintan'ny mpiara-mivavaka ny fiangonana ny fotoana toy izao ataoko fa tsy hananatsiny aminareo pijery raha hoe famompiana mo tsy efa teo tokoa izy tany volana septambra tano any fa ny tantara dia mbola mitoy ny toe-java-misy mivoatra dia indrondray izy miaraka amintsika eto miarabanao mampera dia afaliana heriveno iarahantsika am'rahalandray afaliana ho ahy koa no miaraka amintsika bieno indrindraindrindra manolotra ny firarian-tsoa araka ny tenena teo hoe noely ny andro dia mila vavaka mila mifampizara afaliana mila mifanentana dia ataoko hoe ty takarivo ty koa raharotontsika amin'izay hitondrana afaliana ho an'ny olon'izay amin'izay resaka ifanaovantsika rehefa miteniny hoe krismasy na noely moa dia tsaroana ankalazaina ny naterahan'ny mpamonjy ilay natao hoe Messia nandrasan'ny Israely taona maro angamba mety latsadatsaka kelin'izay raha ny taona no isaina ny andrasantsika mpitantana ho an'ity firenentsika ity niodikodina teo moa nyresaka tamin'ny ty taona 13 ity vity ny fifidianana iverenantsika eo ihany amin'izay fa ialako tsiny indrindra ary ataoko hoe fiainana daholo zany amintsika pijery nalaza be mompera tatoato ilay fanehoan-kevitra nataon'ny ray masina mikasika ny hoe fitsofan-drano ny olona atao hoe manambady ny mitovy fananahana aminy nalazay na vavy zay tena angamba raha nataoko hoe angamba ihany isan'ny tena hoe le mpandrivotra koa moa zany hitako betsaka atao anatin'izay rehetrarehetra zay fa tena nalaza ary amin'ny lafiny ray ohatrany hoe dia nisy ny andro-kendry tohana mihitsy hoe sanatria hoe io fa mivama izy azy ny fiangonana dia maro ihany koa nefa faneho-kevitra na ny kristianina tsotra zany kristiana katolika teraka hatramin'izany hetsika hoe katolika mandrakizay zany fa ny mpitondra fiangonana betsaka ny pretra nefa naneho hevitra ny any Vatican raha teo moa dia fa tena nazava tsara fipetraka ilay izy ny farany teo isany ataoko hoe tsy hoe fampitoniana fampanginana resaka akory fa nitondra fanazavana ary isany naresy lahatra ny maro inkio zay nataon'ny monseigneur Pascal évêque n'Antsirabe ka mba manararoatra ihany mahita olony fiangonana pretra ny fiangonana oatra zao ina mba tena lesy nazoana tao anatin'izay sahoany resaka izay ary aiza ho aizany tena fiorenany hoe finoana katolika manoloana ny fivoarany toetrandro efa trany amin'ny concile Vatican faharoa zany no hoe mitodika amin'ny toetrandro ka zany ny toetrandro zao ka zany ny toem-piainan'ny olona ka
dia ny fiangonana tsy afaka hiataka amin'izay. Tsy afaka miataka amin'izay ny fiangonana ary ataoko hoe ny papa François tamin'izy voalany dia niteny mihitsy hoe za zanaky ny concile Vaticanina faharoa. Ny dikan'izay dia le hoe manohy ny afatra sy ny fampiarana ny concile Vaticanina faharoa. Ary iny taratasy izay nankatoaviny iny ataoko hoe taratasy satria tsy hoe izy ny nanao fanambarana fa ilay dicastère amin'ny fiangonana momba ny doctrine de la foi no nanao ny fandalinana momba n'ilay hoe bénédiction mihitsy moa zany ny tena hoe nalaliny satria nisy fotoana ny papa François efa nanao catéchèse momba ny hoe bénédiction ny anjara toeran'izay le hoe fitsofandrano ao amin'ny baiboly ny atao amin'ny fiangonana katolika sy ny hoe ny anjara toeran'i Jesoa Kristy fa izy ny tena faratampony amin'izay tsodranon''Andriamanitra ho an'izao tontolo izao. Dia io fandalinana io zany ohatrany hoe nametraka fotom-pampianarana angamba ny tena marina ho an'ny fiangonana ny dicastère toy an'izay efa nataon'ny papa François dia nanamafy an'izay zavatra efa nilazain'ny papa. Ka nampisaho fotofotony sain'ny olona tokoa ity resaka ity tamin'ity andro vitsivitsy teo zay ary na ny tsy kristianina katolika izy araka ny teneninao teo dia samy naneho ny heviny. Ny nany fijeriko azy misy lafinjavatra anankitelo. Lafinjavatra voalohany aloha dia le hoe fandroritan'ny mpanao gazety zay tiany asongadina. Dia zay somary nanamariako kely teo hoe iny taratasy iny dia nametrapetraka efa betsaka ireo nambaran'ny monseigneur Pascal, ny secrétaire-ny évêque, ny fanehoan-kevitra samihafa, ny pretra ny Facebook hitako misy manao fanazavana ihany koa. Fa angamba tsy dia fanazavana mitovy amin'izay efa nataony zareo no entiko fa mampafantatra fotsiny hoe misy document sasatsasany tokony ho jerentsika kristianina katolika ary zay ngamba ny tokony ataontsika hoe tena lasa lavitra ve ny fandalinantsika amin'ny finoantsika. Tena hoe mila miverina amin'ny fandalinam-pinoana zany tsika. Le fandalinam-pinoana eto dia hoe ny lafin'ny katesizy, ny lafin'ny famakiana ireo document fiangonana, lafin'ny fanofanana ny kristianina amin'izay hoe finoana zay satria ny fiainam-pinoana kristianina dia misy lafiny ilana be dia be fandalinana. Dia iny resaka samy hafa nandeha teo iny dia ahitana hoe be dia be ny enti-po tonga dia taitra ny avoaka ny gazety dia tsy namaky koa ireo le document, tsy nahita koa ireny izay tena votoatiny dia samy nanao réaction. Ka ny fijeriko azy misy lafiny ngeza be ny tena votoatiny tokony asongadina ao anatin'iny dia hoe tsy miova ny fampianaran'ny fiangonana momba ny lalàn'ny mariazy sy ny mahasakramenta ny mariazy ny lahy sy ny vavy. Ilay zavatra nampiadevitra teo dia le hoe ahoana no andraisantsika an'ireo olona izay ao anatina toe-piainana mety tsy araka ny vaovao mahafaly kanefa te hanatona an'Andriamanitra. Dia ireo cas reo zany mety hoe ny olona sara-panambadiana nefa manatona ny fiangonana, ny olona ohatran'ireny hoe homosexuel sy ny lesbienne sy ny sisy ireny LGBT moa le zany zareo azy dia reny zany le efa nilazaina teo le hoe accompagnement ampina izy hiaina ara-panahy. Rehefa nandinika an'izy iny raha ho antsika malagasy angamba ny andraisana an'le hoe bénédiction dia ataoko hoe firarian-tsoa ho an'le olona no atao azy mirary soa zany manampy azy mba ahita an'izay soa zay eo amin'ny fiainany indrindraindrindra amin'le hoe fiarahana amin'Andriamanitra raha tiany niaraka amin'Andriamanitra satria ny fiangonana tsy miova ny fampianarany fa le hoe araka ny takiny ny tenin'Andriamanitra ve araka ny lalàn'Andriamanitra ve ny iainany araka n'ilay famasinana ve sy ny vaovao mahafaly no iainan'le olona ary raha tsy miaina ao anatin'izay izy fa misy toe-potana dia iny karazana hoe fanampiana firarian-tsoa tsodrano osytsika no mitarika azy hoe andinika ny fiainany sy hanovan'izay fiainan'izay. Ny zavatra tsikatro ny teny moa mampera teo ny aminao hoe
samy manana nandraisany azy ny mpanao gazety ary mivohevitra mihitsy ao anatin' zay rehetrarehetra zay mpanao gazety mopera ny zavatra hitako ihany koa toy zao le resaka hoe rehefa nampiasainy le teny hoe tsodrano de ohatrany hoe mba ho fanazavana de nisy karazany faneho-kevitra te ametraka fanalefahana ny atao hoe tsodrano ny hoe hiteny hoe tsodrano fotsiny eny le izy fa tsy inony nefa ao mikolontsaina malagasy tsodrano zava-mahery de teo no mahatonga an'le fi rehefa mitsodrano zany de efa ohatran'zao zay moa no nahatongananao an'le izy hoe rehefa adika angamba le ao anatiny eo le hoe mirary soa satria ny antsika malagasy ny firarian-tsoko sy ny mirary fiadana ho an'ny olona de endrika tsodrano fa fanampianany olona am'le hoe ohatra olona andeha olona mpiasa zavatra sy ny sisa de misy firarian-tsoa atao azy ka le bénédiction amin'ny teny latina de le tena zay mihitsy io raha rasarasaina de le hoe bien dire bien aux autres lazaina mba miteny zavatra tsara ohatra n'Andriamanitra tany amin'ny Jenezy moa anisan'ny raisin'ny papy iny any amin'ny rehefa manazavana iny izy hoe tamin'ny zavatra rehetra nataony ary indrindra ny olombelona hitany fa tsara zany de nitsofony rano hoe mitombo mamenono zany mirasoa an'le fiainany eto amin'ny tany izy zany de ataoko zay koa le lanjany le hoe bénédiction tsy hoe manalefaka azy angamba raha miteny an'izay fa tena le hoe miditra ao anatin'le toe-po mampanay nanazavana n'le hoe misy lafiny anankiroa io fitsofan-drano io ao amin'ny fiangonana de le hoe Andriamanitra manome ny tsodrano ho an'izao tontolo zao sy ny olombelona mandray ny tsodrano mitodika any amin'Andriamanitra izay mitady an'le fahasoavana zavatra tsy afa-misaraka raha teo ihany keo ty ndray mba fijeriko moa ary ataoko hoe ao anatin'ireo fifanoherana tsy afa-misaraka eo amin'ny fotom-pisainana toy ny hoe mazava sy ny aizina satria ny hoe tsodrano sy ny ozona hoy ny soratra-masina hoe apetraka eo anoloanao an'io ny tsodrano sy ny ozona ka ho an'ny fiangonana tsy ho ny fiangonana mihitsy no hanozona olona manatona azy de zay ngamba ny tokony andraisana azy hoe tsy hanozona fa mirary soa ary ao anatin'iny izy am'le amin'ny Deutéronomie le hoe ataoko eo anoloanao an'io ny fiainana sy ny fahafatesana kofidinareo ny fiainana fa tsy hoe eo ny fahafatesana sy ny fiainana de isy irona ho any amin'ny fahafatesana fa fidinareo ny fiainana de ao anatin'iny fiainana iny Andriamanitra manao an'izay le hoe marana koa azy am'izay fomba fijery samihafa zay nitsevinao moa teo hoe amin'ny teny latina le izy le dire bien fa amin'ny taratasy ohatrareny koa mivoaka amin'ny teny latina aloha zany fa midikastera romana moa de ny zavatra mba tsikarotro ary eo mandinika hoe so de fake news ary tolona ohatran'izany de zany hoe Vatican fa raha mandinika tsara de mahita nareo am'le izy amin'ny teny frantsay amin'ny teny latina ny anarale taratasy de nisy roatan-dralahy hoe fodisia kanefa tena izy fa maty fidotsya fido fa tsy hoe fody de isaky mahita an'le zavatra dia tonga ngamba tsy diso tsy nafa eo ampisamborana ny resaka de tsy fantatra hoe efa miteny tsy fantatra ihany de zay ka mila mitandrina ihany tsika fa ndraindray le fandeha an'le teknôlôjia am'izao moa zany milalao olona fa misy any singa ohatran'ireny ahitako hoe tsy mitombony ty fa raha ny any Roma ny amoaka zavatra ka handiso teny tahaka an'izany hoe raha tokony any ohatra hoe foditsy sy ny hoe fidotsy tena mifanalavitra mifanohatra fa ny zava-dehibe amin'le vaninandriainantsika koa moa zany amin'le telo hoe fiazakazaky ny teknôlôjia aingana be le fiampitany ny resaka samihafa de aingana be ihany koa zany le réaction samihafa am'izay zavatra eno fa amintsika kristianina angambany de reny le ilana mihitsy an'le hoe discernement ataoko hoe attitude ana kristianina mino zay le hoe mandinika aloha mandanjalanja aloha ary entiny eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy zay fandanjalanjany zay hoe inona le tena heviny inona le tena dikany mba tsy ho diso lalana
mba tsy enti-po amin'ny fanarahana azy de ataoko hoe le vanim-potoana ny eny antsika ity zany tokony ho raisina zay hoe na mpianatra atsika hanao discernement andanjalanja azy ara-pinoana eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy hoe manahoana ary ny fiainako, manahoana ny fatakarako an'le finoana marina zay arahako. Faranako agnamby ny resaka iny ataoko hoe mba fanarara ohatra misy pirehitra eto fa tsy hoe zay keo ny masomaso hoe aloha resahana eto ny zavatra anankiray mba nanahirana koa mantsy tsy vitsy reo manontany de naleoko aloha tsy fanginana telopolo taona mahery teo zao no ataoko hoe nisehatra ny hoe fampianarana ny tantaran'ny fiangonana histoire de l'église de ny zavatra hitako hoe tiany olona tongavana zany am'ireny de hoe le paparay masina mihitsy no efa asara zay ny tena hoe efa tsy izono de ny zavatra mba tsaroko mbola tena ao anatin'ny heriny izy sy ny ataoko hoe sainy mbola mazava saina tsara mihitsy vo tamin'ny herin'ny androany inge 7 Desambra ny anniversaire 7 taona ny papa Jean Paul faharoa aza 5 taona izy lasa iny fa zay iny efa natsikaritra ihany ao anatin'izay tantara zay tany mitona rosy roa arivo zany taloha kely nafatesany nisy vanim-potoana nisy fotoana indromba niaonana manokana tamin'ny JMJ tany Toronto Canada mo fa ny tena moa mampanao gazety ary correspondant radio Vatican de mba mahita tsofotsofoka sy mirehatra nisy any keo fiaonany FFKM taminy dia isana natrika an'ireny tany ny tena tamin'izany fotoana zany niaraka tamin'ny président Ravalomanana tamin'izany de sena mba fetiny tena moa 17 juin zay tamin'io andro io fa tena amin'ny arabe izy rehefa voatona le anarana tonga de miteny izy hoe miarabanao manokana de efa moa izy miresaka hoe tadidiko tamin'ny fandraisana azy tadidiko mbola ao le mémoire fa eo mifaneho-kevitra indraindray no efa somary natsikaritra ny olona tany am'izany rosoraivo zany hoe ohatra misy contradiction zany eo amin'ny tenin'ny papa Jean Paul faharoa fa itya tena tsy hany mihitsy le fihevitry ny olona hoe efa miteniteny foana le papa zay ngamba mbola azoko am'zay ary zay ngamba insistentsika kely mihitsy le hoe eo ny papa fa eo koa le hoe iny zavatra nampisy resabe iny de fandalinana ny finoantsika kristianina katolika ary iny ady hevitra iny de lafiny pastoral mihitsy eo zany le doctrine le tsy miova hoe ny mariage ao amin'ny fiangonana katolika de toy ny amin'ny Genèse iny ihany hoe lasy vavy no nataon'Andriamanitra ary tsy azo sarahana zay nakaman'Andriamanitra aoka tsy ho sarahin'olombelona de miorona amin'io mariage lalàn'ny fanambadiana kristianina io ny fianakaviana ny zanaka ny mpivady sy ny maharay aman-dreny fa le pastoral ndray zany de le hoe ahoana ny anampiana an'ireo olona manatona amin'ny fiangonana mba tsy zay nataoko hoe tsy anilika tsy fiangonana no anozina tsy fiangonana nanozina de zay lafiny anankiroa zay mila mahazatra tsika hoe ohatranazy ao pretra de misy olona manatona azy zany mety za tsy mahafantatra azy fa izy mahafantatra hoe pretra de tonga izy manatona hoe misy azao ampera miresaka tady torohevitra ara-panasy ny sisa de ohatr'izay io le hoe fanampiana pastoral io mba tsaroka reo miteny le tsodrano itoko pela cardinaly Roan Gaetara Zavondatandra de isan'ny mpanolotsaina manokany teo moa ny tena tamin'ireny fotoana ireny de rehefa misy fotoam-pifidianana ohatran'le teo de tonga eny daholo ny kandida mitsodrano mangata tsodrano de miteny azy mihitsy hoe éminence ahoana moa zany nareo rehefa tonga etony tsy nisy ray ny laviko tia io moa manao zandro zay fa tediaviny zandro alefa koa izy ny olona manatona mangataka tsodrano ngary zandry ana io tsodrano io an'Andriamanitra io de oko tateran'Andriamanitra zay mahasoa ty firenena itya fa ny manome za tsy afaka hamina ho ahy ary za tanan'Andriamanitra ho an'izay fahasoavana mety hevery le olona fa hanampy azy zay zay mihitsy io esprit na le toe-panana nosika amin'ny papa hoe amin'ny lafiny pastoraly ny doctrine tsy miova fotom-pampianarana tsy miova fa amin'ny fanampiana ny olona amin'ny maha olona azy sy le hoe Andriamanitra nahary an'io olona io de manana azy diditsika
manadiditsika ataoko hoe adidy mba tsy resako an'le zo satria le zo mihitsy zao io mampiadihevitra io manko hoe zony ry zony ry amin'le fiarahamonina ihany koa moa de eo angamba mahatonga antsika ty Afrika Madagasikara manasongadina n'le hoe ny kolotsaina satria ny kolotsaintsika manana maha izy azy tsy de voafatotra izay le hoe fiheverana araka ny zon'olombelona loatra izay niorina tamina na contexte hafa ivelan'ny antsika ivoaka amin'izay anefa somary anao teteza mita kely ihany resaka fifidianana hoe tsodrano mena ny kandida tonga trano Roma nge ny kandida sasany nafitsodrano ary resy nge ary nisy nanontany mihitsy izany olona hoe ahoana moa no nahatongava n'iny tany zay tsy midika mihitsy hoe satria nitsodrano azy ny papaka de tsy maintsy lany izy tsy maintsy mandresy izy fa fahasoavan'Andriamanitra de Andriamanitra no miasa ao anatin'izay zavatra rehetra zay de resaka fifidianana vita tanteraka ny fifidianana efa tafapetraka somatsara ny filoha tsy vaovao moa zany fa manohy ny fitondrany ny raha nahita ny toetra raha safotofoto ary mitondra famakafakana teto sika ny amin'izay fa io izy zany io raha ny toetsaina demokratika zany de hoe andraso ny 5 taona manaraka hanova zavatra ve ny fepitokiasana faharoa raha raisina amin'ny fianenana iny moa tsy miovy iny iny tsy nao anaty lalam-panorenana fa teo amin'le fanazava-kevitra raha tany aloha na indraindra ny velorano 3 zao de misy hoe andry 3 aza moa inona de hoe le zay numéro raisiko fa raha numéro 1 zany amin'ny manaraka de avatantokana tsisa nitondrana ty fireneny ty ka ao anatin'izay nytiako atongavana de hoe misy fiovam-penitra mahery vaika satria miazakazaka be mihoatra ny vitesse TGV ny fitotonganany teo carré-pirenena raha tarafina fotsy amin'ny laharantsika na IDH resahana na resaka fahantrana resahana na resaka anoanana resahana de miemotra fontsika nefa le kabary de hoe roso zao tsampody koa mandroso zay ka eo anatin'izay za tsy de mino hoe ny teny no manova inona fa ny olona no mila miova amin'ny Père Prosper manokana hoe mety izy fiovana eo amin'le olona mihitsy izao hoe fahazahoana fahefana indray avy amin'ny vahoaka izao ohatra ny tsaroko nanao somary fampitahana kely zay nareo tamin'ny talaty tamin'ny ny feon'ny Lacroix amin'le hoe Messi ny ohatran'izay za aloha tsy afaka hitentsika hoe de io ary tsika fa nahazo ay le fahazavana ny tianareo atongavana efa mizara fahazavana zao filaharana nge tamin'ity herinandro ty zay ny nisy fotoana ty eto tao aorian'ny fifidianana angamba invité tao amin'le ankitso-po de anisan'ny lazaiko le hoe ny olana ny fijeriko azy fanomakafakana ara-piarahamonina zay tsy miankina amitsika rery fa saiky miseho eran-tany de ny fitadiavan'ny olona nylay atao hoe populisme popularité te azo sitraka be mpanaraka fanohanany vahoaka orakoraka iny Messi sy ny sisa de mitady an'iny ny olona ary niendriky ny fifidianana tamin'ny alalan'ireo propagande de tena hoe naneo an'izay ny an'ny endriky ny flo rajoelona zany efa zay mo style an'izay satria zolony serasera sy ny fifandraisana de mifandray amin'io populisme io le hoe miteraka polarité mizara roa le fiarahamonina satria le olona nanaraka anao ny olona nioby anao reny no hitanao fa misy olona tsy nioby anao tsy nanaraka anao mety nanohatra anao mihitsy iza de tsy ho hitanao mihitsy de adino ary zay nitako hoe fisehoan-javatra amin'izao fotoana zao lasa mankasitraka ny olona mifidy azy izy hoe nareo teto Andranomanalina nahazoko 2.7 isan-jato nareo ampefiloam-body rano
dia ahoana zany ny any Analamahitsy ohatra, ahoana ny any Tanjombato tsy nanao 2 isan-jato nefa reny vahoakanao araka le niteneninao teo hoe le fianianana nanao fianianana hoe za dia hiaro ny lalam-panorenana ohatra ny anak'Andriamasina voalohany hoe filohan'ny malagasy rehetra ary hitandro ny firaisampirenena ny firaisan'ny malagasy rehetra dia ataoko hoe zay fanamby zay za tao amin'ny gazety La Croix dia nampatsiahany iny foana hoe aiza ho aiza ny anjara toerany le fianianana satria miankina eo mifanajana ny lalàna dia ianao moa manontany hoe mety hisy tsirim-pahazavana sy mesy antenain'ny olona ve zany amin'izao fotoana izao sarotra ny miova amin'ny vanim-potoana iainantsika ary izy ihany moa tamin'ny interview nataony niaraka tamin'ny RFI tamin'izay fotoana izay dia hoe le pouvoir change la personne dia hitako hoe amin'ny vanim-potoana ohatran'izao efa nahita goan'le pouvoir nahita tsilony tena mila fanetreny tena goavana be vao afaka miova tena mitaky fanetrentena zany le fahefana le vola le olona manohana anao indrindra le olona nandokandokanao sy mila fanetrentena goavana iny ny fanontaniana mipetraka amiko zany amin'izao fotoana izao dia le hoe ho vita ve ny anana fanetrentena le fanetrentena nefa misy culture tsika malagasy io tsika mandefindefitra tsika manana fahatsorana fa tsika koa mora ebola mora taitaitra an-javatra dia tsy fantatra hoe eto no mitodika amin'ny fiangonana na mitodika amin'le finoana mihitsy hoe ao anatin'ny finoana no mitaizana izay toe-panahy zay anana fanetrentena tena midina any amin'ilay hoe araka ny teneniny hoe anompo ny vahoaka dia eo zany ny ataoko hoe le olona araka ny teneninao mihitsy zany no antenaina hoe teo le fianianana fa le fianianana tsy tokony ho teny fotsiny satria tao anatina fotoam-pitsarana lehibe ny teo zany moa ny haino an'le fomba nanaovana azy dia ny filohan'ny fitsarana avy dia nyteny hoe ko satria fotoam-pitsarana izy ity dia aoka tsika tsisy hitehaka aoka tsisy ajanona daholo reny fibiny reny fa ny fizotran'ny fitsarana no arahantsika ka na eo azy zay le hoe endrika teny sy ny sisa seremonia tao anatiny dia tena hoe mifamatotra io teny io tamin'ny atalata ny teneninao iny iza moa dia nisan'ny teny hoe tokony iverintsika amin'le satria le Kristy teny tonga nofo mialatsina ohatrany hoe miverina kely amin'ny lafiny finoana dia le teny tonga nofo te hanova ny fiainantsika te hitondra zavatra eo amin'ny fiainantsika dia andao hiverina aloha amin'le teny masina teny mananjina teny tsy azo ivadihana rehefa eny dia eny rehefa tsy dia tsy dia eo ngambany ataoko hoe rehefa tonga amin'izay dingan'izay ny olona anankiray dia azoko antenaina hoe mety hisy fiovana ihany fa amin'ny politika ve azo atao zay hoe rehefa eny dia eny rehefa tsy dia tsy indrindraindrindra hoe manoloana an'ireo olona manodidina anao satria reo zao tsy maintsy hitaky valim-babena na io fizarana fahazavana hitantsika io aiza valim-babena zany nitondrana azy amin'izao dia misy olona tsy azo an'izay valim-babeny zay mihitsy ka zay ny hitako hoe fanamby ngeza be amin'izao le raha mijery ny fianianana sy le mahaolona iny fa ny lafiny anankiray faharoa henoko tamin'ny vaovao zany le hoe fanapahan-kevitry ny filoha zany dia isy karazana conseil de gouverneur matetika ahitana n'le fampandrosoana isam-paritra dia ho za hoe inona moa zany fiovana amin'izany satria ny gouverneur tsy ao anaty lalam-panorenana tsy isy zany amin'ity mandaha faharoa ity fifidianana lehibe ny faritra fa mbola ajanona gouverneur ny dikan'izany dia hoe mbola tsy hiverina ny fanajana ny lalam-panorenana ihany ve ny mpitondra le nge tsy le maha-gouverneur azy fotsiny iny moa ataoko hoe dénomination anarana fa lay fomba atongavana eo amin'le toerana ny faritany lalàna dia olona voafidy fa netreto zany olona apetraka reny kanefa tsy afaka ny andrositsika raha tsy manaja ny io lalàna io satria ny fototry ny repoblika amin'ny maha repoblika azy dia io lalàna io
dia io mihitsy nefa zany a no tsy afaka hanorenana n'la fanjakana donc tsy afaka hanorenana ny fiarahamonina tsy afaka hanorenana fomba fiaraha-miasa eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia inona moa zany ny veritsika hoe zay mihitsy mantondrasako tamin'ny vahingo teto tamin'ny heriny le resaka hoe bonne gouvernance ke misy ny atao état de droit fa metranyzany tany-dalàna nefa io zany le lalàna fa tsy arahana ao anatin'ny bonne gouvernance koa ndraiky hoe décentralisation a ny tokony hofidina tendrena lesoka daholo zany karena apetraka hoe azo antenaina sy azo iverina ve zany eto ampiandohana tarafina amin'izay teny atao fianianana dia zay no nahatonga ny teny an'le lafin-javatra kely teo hoe mbola ho sarotsarotra ny zava-misy eto amin'ny firenena akoatran'ireo le hoe aléa amin'ny toetrandro ny zava-misy eran-tany ny fifandraisany amin'ny any velany zay hitako ihany koa hoe sahirana ny fitondrana rajoelona tamin'ny fifanarahana ara-politika tamin'ny any velany anahoany zay amin'ity faharoatia ho tafavoaka ve manana teknisianina tena mahafehany zany ve ny mpitondra sa mbola le hoe fametrahan'olona any amin'ny sehatra samihafa any fa olona nanoana ara-politika zay mety tsy manana fahaiza-manao fa dia hoe namana nisy fotoana eniko anisany nanaitra ny zaran'ny olona hoe misy fotoana ane ozy any amin'ny sehatry ny fanabeazana amin'ny enseignement dia olona hoe nanao trésime ange reny dia apetraka fotsiny amin'ny sefo sisco sefony zapy sefony dia politika ny atongavana eo tsy manana technicité amin'izay éducation na kely izy dia inona moa zany la ohatra hoe ny éducation atao anatin'izay 10 taona zay dia tsika ny olona mibaka naverina amin'ny fanadinana nasiana deuxième session tamin'ny 2019 misy taranjana verina atao anatin'ny aizana sy ny sisa zany tena mila fomba fiasa ahafahana manitsy an'le olona ao anatin'ny sehatra samihafa dia inona ny anjara toeran'ilay olona voafidy inona ny ataon'le olom-boafidy zay nanakina vahoaka raha atao hoe laha niaraka ny demokrasia zany izy atako hoe hohita eo moa fa hoe mpandrasana mahita ny atony fa sika eto eto ampiandohana dia mitaratra an'izay amin'ny hoe inona ny nambarany etreto ary zay lazainy fa fanovana misy fomba fiteny malagasy zay hoe teny zato kabary arivo fa ny marina tokana ihany resaka an'izay fahamarina zay tsika amina fotoanan'ny krismasy ohatra zao nandritran'iny fotoanan'ny avant na advent hoe ireo amin'ny fiangonana sasany dia mametraka misy teny soratra masina zay salamo ary hira isan'ny mba mahafinaritra mihitsy le hoe mihaona ny indrafosy ny fahamarinana fa inoko teto le mandeha professeur Neve Marius tena tsy mihaona le voateny eo fa hoe mifanoroka ny rariny sy ny fahamarinana ka zay le lafi ny fahamarinana ary rehefa miresaka le mesi moa dia tenenina mihitsy zay ao anatin'ny filazan'ny iro-paminany hoe andrian-dehibe ary andrian'ny fahamarinana ka le mahandrina azy fiandrianana fiamboniana zany fa raisiko le temo opérateur hoe fanetretena no ilaina ao anatin'le izy fanetretena moa le hoe andriamanitra tonga olombelona andriana teraka any anaty tranomomby ohatrohatrohatran'izay ka lay fanetretena fanohatra amin'le tenenao atao hoe populisme moa mandinika ty le fizarana etsero tsisy maratsy zany inge fa hoe omeo daholo ny malagasy rehetra any zany leindrindrareo tsy mananjiro vita ve zany le manana misy le manana ihany na azo ary efa namidiny azany any sasany any mbola tantara hafa koa zany fa eny atao hoe zay le hoe valibabena dia ataotsika hoe famalifaliana krismasy ny andro ataoko rehefa tsoavy dadabe noely fa tonga dadabe joely amin'izay lafin'izay mitondra afaliana fa raisiko mompera le teo hoe fametrahana an'izay le hoe
fiadanana sy fahamarinana zay vanim-potoanan'izany resanan'izany krismasy ohatr'izao aiza ho aiza ny fiainam-pirenena tena hoe misy an'izany mbola ao anaty kolotsaina malagasy hoe zany fandalana ny rariny sy nitsiny ny famindram-po sy fahamarinana zahaizitsika misy lafin-javatra ngeza be tamintsika ny resaky reny moa zany le hoe ny FFKM manandray an-tanana amin'le fitadiavam-bahaolana fanantonana ny samy malagasy faholantsika samy malagasy ary tsika manana kolotsaina afaka mamaha ny olantsika de le fihavanana ny vanim-potoanany Noely de tena zay mihitsy hoe tonga Andriamanitra ampiavana ny olona aminy tonga ho an'ny fihavanan'Andriamanitra de everiko hoe raha andeha atao hoe homariantsika ty vanim-potoana ty vanim-potoanany mamarana ny taona 2024 ty de zay le hoe fiadanana fihavanana amin'ny samy olombelona ary rehefa mipetraka eto amin'ny tanyntsika nge zany rehefa mahita vahaolana an'izany tsika de samy mahita ny anjara toerantsika eto amin'ity tanyntsika ty fa zao zany tena sarotra mahita ny anjara toerany tsirairay voatery ohatrany hoe lasa miandry an'le mesy tenentsika teo ametraka ny olona tsirairay amin'ny toerany nefa le fampandrosoana tsy voatery ankina amin'ny olona anankiray fa ny malagasy rehetrarehetra ary iny tokony atao an-tsaina foana ary hoan'ny mpitondra de le hoe antsika ane ty tany ty antsika malagasy ty tsika rehetrarehetra ny tompon'ny firenena de mila ny sandry ny malagasy rehetra mila ny sainy malagasy rehetra ny fampivoarana ny ty tantsika ty de ataoko hoe antso anankiray amin'ny fahatongavany zanak'Andriamanitra ho nofo zay le hoe fihavanana réconciliation amin'Andriamanitra de réconciliation amin'ny olombelona samy olombelona de réconciliation antsika amin'ny tanitsika fa so de misy tsy fihavanana ihany koa amin'ny tanitsika ianao moa ny resaka décentralisation teo de tsika malaza hoe manan-karena amin'ny isaky ny faritra samihafa fa nefa ny arenantsika mampahantra atsika so de tsy mihavana loatra amin'ny tontolo misy atsika fa zay ny ataontsika hoe le fivoarana le olona tsirairay manararoatra de misitraka an'iny fa tsy misy réconciliation amin'le tany sy ny fananantsika ka everiko hoe ny andrasana mpitondra am'izao fotoana zao ary zay ataoko ny anjara toerany ty resaka ifanaovantsika ty le hoe mba manao antso any anefitra ohatrany Masindahy Jean-Baptiste na de tsy manan-javatra atolotra izy tsika am'izao Noely zao de ity resaka ifanaovantsika ity de tena hoe everiko hoe zay le hoe miona ny indra fosiny fahamarinan'zay mitondrotsika ny anjara biriky hoe miantso raha mbola tena hoe ny malagasy rehetra tokoa araka le fianianana no an-tsay mpitondra de tena hoe mila mijery an'izay lafiny anankitelo amin'ny réconciliation zay nytena fo matsy zao ohatrohatrany ahoana ny mety hitranga amin'ny hoe fifandraisan'ny filoha am'ireo olona zay mitsangana sy ataoko hoe nitsangako fahavalo fo mpanohitra azy teo aloha ho avy ve zany zao ny ataoko hoe sasaloma ao zao fitenenany sa aiza le toerany hoe indra fo raha tena te hiaraka mpandroso zay anisan'ny fanambingeza be ary zay nefa ary tao anatin'ireny fitadiavana vahaolany reny ane voaingana koa zany reo ray aman-dreny miaraka amin'ny panina ny président ny assemblée nationale mbola nampatsiahy hoe izahay amin'ny FFKM sy ny mpanelanelana de vonona foana ary mbola miandry sy mitady an'izay vahaolan'izay fa ny tao anatin'izay moa zany de misy miziriziry ary ny eo amin'ny fitondrana mandrakariva no afaka hoe mamahaolana afaka mandray fanapahan-kevitra de zay le fanetretena mety sarotra manapa-kevitra amin'ny mpanetretena fa nefa zay ny ilain'le situation de atahoana ny fampiresaka amin'ireo olona rehetrarehetra eo iny zao ny Flora Jonary Mampiana nantsony communauté internationale nanara-maso fifidianana any Congo de rehefa miverina avy any ve izy de tsy mba hanana resaka ifanaovana amin'ny Flora Joel sa de hoe ny olan'ny international any ny antsanao de anareo any zany fa
ny tsiketo afa de miverina amin'ny collectif ariana hoe mety hojerena ve zany misy ouverture ve zany zao mantsy amperin'ny fananganana gouvernement nyteo ihany teo amin'ny lakilosinareo ve izy ty mopera sa mety aveverina ny siny hoe fisokafana ny anandray eo am'le hoe fisokafana anaty fisokafana mety tsy zay ny andrasako am'le gouvernement fa le hoe anangana gouvernement afaka hiatrika n'le situation de crise satria ny zava-misy aina-tsika ny tena olana ara-piarahamonina ary ny fiheverako ny atao hoe institution républicaine ny lafiny administration ny lafiny lalàna ny lafiny rafitra samihafa de natao amahan'izay olan'izay ka ny gouvernement de rafitra ngiza be mpanatanteraka zay tena hoe tompona andraikitra fanatanterana amin'ny politika ny filoha de ataoko hoe le andry anankitelo teo reny zao tena miankina amin'ny gouvernement ny afana manatanteraka azy hoe ny olana araka ny jirama zay voaingana zao ny teny ambopoa amin'ny alina zany de migrevy ny olona satria délestage foana anatina talohan'ny fifidianana de hoe vety kely sisa de hovavany olana miregle ny any andekaleka fa hatram'izao zany avy ny orana misy ny rano mbola délestage ihany tsika tany amin'ny 2024 angeny efa nisy hoe telo volana moa izy sa de mivay fa telo volana maromaro zay fa lasa zay mbola io ihany izy io mitemy mopera teo ny amin'ny hoe lay olana misy eto amintsika ny any amin'le fiainam-bahoaka mihitsy no mifaka am'izao fotoana ataoko raha misy ny olana tena sedrain'ny olona am'izao ohatrany hoe fahasarotany vidim-piainana jereo ty ariary mitotonga ny tya fa ny eo am'le resaka hoe fandripahalemana tena mandry tsy lavoloha tsy matory an-tanànany ny olona saotran'izany amin'ny atao fiangonana katolika rehefa tonga ny famaranana ny avalon'ny krismasy ny noely de ny voalohany volana janoary de apetraka mihitsy hoe andro fandripahalemana sy fiadanana anisany lavitra be zany raha neto za zany rehefa miresaka an'izy io voan'razaiko tamin'ny atarata tao amin'ny feon'ny lakoraha mihitsy zay le hoe tonga am'izao tontolo zao ny fahazavana miposaka ao anatin'ny aizina manazava n'izao tontolo zao tsika zao rehefa avy eo anao sasakaliny tsika amy telo amy dimy de nefa taloza ny sasakaliny zany manomboka mivalo ny olona manao tableau vivant de miandry an'le tena le inona teo misasakany alina amy romaraina izy moa de milamina be am'izao tsika miresaka zao efa nisy navita sasakalina tamy telo nitsy zay zavatra zay zany dikan'izay de le hoe lasa le aizina indray mikisaka makany amin'ny mazava fa le mazava le ankalazaintsika tokony andresy androkany aizinao nefa izy ndray miafiafy de dikan'izay zany le hoe mbola tsy tonga hanofo eo eto amin'ny firenentsika mihitsy le Jesosy Kristy ary sika kristianina tena tompona andraikitra am'izany ny fiangonana de zay le nataoko hoe na io lafy mifandripahalemana io de any am'le fiarahamonina ny fotony eny io ny vahiny ary any ny tena ilana n'le fampihavanany samy olona de manana andraikitra am'izay le rafitra ara-panjakana satria ndraindray nge ny rafitra ara-panjakana ny manankorontana entsika zao le hoe kidnapping tany amin'ny faritra ny Zorobe 12 no voasambotra de nisy maire de nisy zandary samy ampitany filaminana 140 alaivinao sary an-tsaina zany le hoe le olona tompona andraikitry le filaminana sy le fiarahamonina mihitsy ny firandrana tany Betsiboka reny de zavatra ohatrany ny gouverneur lasa midoboka reny eto Madagasikara zany tena tsy haiko mialatsiny amin'ny teny frantsay le hoe c'est le monde à l'envers tena hoe atsimbadikitsika ambony ambany mihitsy ny fiainam-pirenena ny fomba fitantanana de zay le hoe inona no andrasantsika amin'ny filoha amerina amin'ny laoniny ny fiainam-pirenena satria efa mitsimbadika ambony ambany mihitsy izy ity atahoana ny amerina azy amin'ny laoniny ary hitany koa ve zao io laoniny tokony averina amin'ny tokony ho izy io hoe tena le indrafosy fahamarinana mifanoroka teo hoe tena hitany tsara hoe etiny ametrahana azy araka ny karazany ny rariny sy hitsiny rehefa rariny de makato zay rehefa nitsiny de makato zay ny sakany sy ny lavany
zavatra ohatr'zany zany tena fanamby miandry ny fitondrana sy le gouvernemanta teo ka zay no ataoko hoe tsy le fisokafana mety olana fa le hoe olona tena amany olany firenena atao hoany zay sokajin'olo loatra any ahoany zay satria za zao maheno any anany teo hoe anisy olona nampandany ny filoha de efa miandrandra toerana sady hoe eo akaikikaikiny eo satria nahazo vatobetsaka izy tany takalopatsa vidim-pinanana nefa zay mihitsy le olany firenetsika samy miandry le takalopatsa daholo na le vidim-pinanana daholo fa tsy mandeha am'izay tokony izy reny zany anisan'le nataontsika hoe mivadika ambony ambany ny fiainana ka mila alao ny loha any ambony de nitongotra mandeha amin'ny tany ihany fa tsy misy olona manao tsongolo batita de raha tsy hoe mitrandraka volamena ka le resaka volamena de zay ary nanahirana kely atao anatin'le resaky reny zay tamin'ity herinandro ty tany Mahajanga mandalo maeva tanàna ary nijanona kely teo koa azy misy namanao zany de miresaka an'io de mandeha le resaka de hoe nareo koa ne am'le famakafakana ataonareo zany de sara nareo azy misy hirika kely azo antotonan'le fitondrano nga moa de izy tsy baiko avy any aminy nge zany na ohatran'izany ka hoe de hoe io ary le fitondrana fa zao eny mety tsy baiko avy any de iteniko nareo hoe misy foana ny olona maningany ka zay mihitsy hoy vazaha hoe c'est l'exception confirme la règle vazo aloha le règle tsy mazava de l'exception ohatra reny ny tena maneho le fasokase zany am'le hoe misy zavatra ngeo ohatratra zao fanao zay tratra aloha de tratra fa misy an'izany eto amitsika ary am' zavatra ohatr' reny fanjakana nge tsy anoana tsy hiaro an'ireny olona reny fa vao mainka ao alety fa jereo ty mahazo ny izy ty filohan'ny taliny kabinetra taloha any Londres am'izao fotoana nga fanjakana hiditra am'izany zona ka zay le niteneniko teo hoe mila averina amin'ny loniny amin'ny hitsiny sy ny rariny amin'ny sakany sy ny lavany le fiainam-pirenena fa avery koa le teninao hoe fa hainy ve natao hoe zao natao hoe loniny sy hitsiny ao anatin'io de izy moa zany ny teny hoe za de tena sarotiny amin'ny fitantanana ny volam-bahoaka sy ny sisy tokony sarotiny amin'le fianianana natao koa zany tokony sarotiny amin'le lalàna koa zany tokony sarotiny amin'ny zavatra be deaibe ary io raha vao misy baranahany kely raiso sary an-tsaina zany hoe satria ve ny mpitandro filaminana niaro any 13 mai nandritra ny telo volana de ozina hoe mahazo makaina daholo ny mpitandro filaminana fa ary am' janoary azo fanondrotaka rama de mahazo fanondrotaka rama de mijanona tsy mitandro ny fandripahalemana fa mijanona eto Antananarivo daholo nefa le olana na manodidina izy ankazo be anjoro be sy ny sisa de fa olana ngeza be am'izay tsy fandripahalemana zay ary ny lafi manahirana amin'izy io eniko tamin'ny olona tany ambanivohitra tany de zao io le kidnapping io zany lasa fiarina ho an'ireny olona ireny hoe vola ainga zao mantsy raha omby no angalarina rehefa tena tsity zay hevitra afoy de fa itya vady amanjana koa nisy nangalatra de tsy maintsy tena hoe tsy maintsy atao mivarotra tanindrazana varotra tanindrazana zara raha misy mba nytanketsa izy de zay mihitsy nikendren'le pakakeriny hoe efa fantany le olona angalarina fantatra ny fananany de tereny izy hivarotra ny fananany iny hatramin'ny tany de misy olona zany efa miomana ividy an'le tany de misy olona zany tsy anana tany lazana mihitsy nefa olona nanana maizy azy am'ireny farotra ireny de voafatotra daholo zany am'le hoe ahoana am'izay ary le anoratana an'io tany io zany any amin'ny fanjakana amin'ny domaine tsy ny sisa zay le rafitra mila hitsy eto amin'ny firenetsika be deaibe de io moa no lafiny anankiray faharoa am'le andry anankitelo le hoe arenina ny asam-panjakana fitantanana ny asam-panjakana eto Madagasikara de ianao moa nyteny teo hoe de miandritsika hoe inona ny atao fa io tena fanampy-ngeza be zany hoe fanarenana ny asam-panjakana eto Madagasikara ny ady amin'ny kolikoly any amin'ny birao-panjakana ny olona bebe nampidipidilina fotsiny any amin'ny sehatry ny asam-panjakana any atahoana ny andio azany ho vita ve zany raha zavatra tsy vitanao tao anatin'ny 5 taona teo aloha
ary tsy nitsahanao natao dia ataonao ahoany zany amin'ny 5 taona manaraka izay efa nahazo vahana tao anatin'ny fahazaran-dratsy le tanana zatra mitsotra mandeha le fotoana ny anay miralamo eto tsisy hoe eny mivahiny eto mifandarana mampiatrano azy eto mifandarana fa dindiniky mpiralana samy mpanao gazety miara-mijery ny zava-misy am'izao famaranana ny taona izao sady miantso koa tsika zany hoe io misy zavatra oatra zao ane tena fanampy miandry anareo mpitondra satria avelako anao an'izay antso zay ianao raha fa za tonga de todika amin'ny vahoaka aloha raha misy ko ny zavatra tokony tenenina amina fotoana ohatran'izao amina fiovam-pitantanana sy fitondrana moa io ihany fa fomba fitantanana dia hoaka isika vahoaka mifampitaiza ao amin'izany ary isany ataoko hoe fototra iray misy ny atao fitondrana tsara tantana sy ny fandraisana anjaran'ny vahoaka le ataontsika hoe participation citoyenne le antsoina hoe tamberina andraikitra le hoe redevabilité ka mijoroa isika ho sarotiny ho afaka hitaky ny zavatra mba nandreraka tsy hoe mandreraka moa mahavariny nisy tena nahatahiry nge ny teny nataon'ny olona anankiray mety ny filoham-pirenena mety ministra tany amin'ny taona dia rehefa averina le izy aty aoriana satria mifanohitra tanteraka amin'izay ny teneniny nga le olona misy mihetsika hoe ka tinoho izany dia mialahy ianao teo fa tsy nitana ny teny nataonao zay isany ataoko hoe isany tsy maintsy hitaizana atsika olom-pirenena mba tena ho sahijoro amin'izay le hoe tamberina ndraikitra izay fa aza-dinoina kosa nefa fa tsy izy nome mpahefana ihany no hitakiana tamberina ndraikitra fa isika tompo mpahefana koa misy andraikitra manandrifa atsika fa fampandrosoana firenena tsy raharahan'ny mpitondra fotsiny fa fiarahmentany amin'ny vahoaka zay no mba hitodiako amintsika olom-pirenena mopera ohatra manao misy antsoavo tokony atao antsoavo angamba dia faranana amina firarentsony krismasy ataoko hoe ararotsika ny fotoana ianao moa efa nanao antsoavo vahoaka fa mafisiko zay le hoe tsika malagasy zany ohatrany hoe tsy miraharaha politika ohatrany hoe anydralahany zany politika zany fa tsy hidirantsika nefa arakaraky ny tsy raharahantsika ny politika io no mahatonga mpitotra anao zay saim-pandamy fotsiny very ny are-pirenena volamena miondra ny etseroa dia tsika tsy taitra samy miandro fotsiny hoe inona ary ny toyany dia efa misokatra ny fanadihadiana ary tsy mikatona tsy mikatona dia any dia ve manjavona any dia zay le nataoko teo hoe misy rafim-panjakana dia natao hamany olo amin'ny vahoaka ary matoa ny olo amin'ny vahoaka tsy voafa dia tsy miasa araky ny tokony ho izy ireny rafim-panjakana ireny na amin'ny fitsarana na amin'ny mpitandro filaminana na amin'ny asa mpanjakana service public any dia zay le hamafisana hoe fahefana tsika vahoaka ny loha raha mpahefana afy amintsika nanakina n'le fahefantsika ho an'ireo olonireo ho tanterahiny ka rehefa tsika ny sarotiny amin'izay fahefantsika fa hiandro fifidianana amin'ny 5 taona manaraka vo atsapa hoe tsika manam-pahefana dia hotaingenan'ny oloneny an-tampon-doha tsika menakavy ary zay mihitsy nataoko hoe fara fahoriana angamba raha zay nilazana azy amin'izao vanim-potoana ianantsika izao rehefa hoe tsika samy malagasy no mifanandevo rehefa tsika samy malagasy no tsy mitady ny fampandrosoana ho antsika eto amin'ny tanyntsika fa tsika indray ny lasa misy ambony misy ambany misy manararoatra ny zavatra samihafa dia ataoko hoe zay le antsoavo any an-tanana amin'ny vahoaka dia io ho an'ny mpanao politika sy ny atoko politika zany misy fanabeazana tokony atao misy fanabeazana be deaibe any fotony hitezana ny vahoaka io dia any an-tanana koa zay antsoavo ataoko amin'ny mpanao politika rehetra hoe tsy eto Antananarivo ihany Madagasikara tsy eto ihany ny firenena fa any ambany ravikazo any misy olona tsy mahalala ninninna ary na fifidianana teo aiza nentina fotsiny tany aminy ny inty izy ny taratasy dia tonga dia hoe sony avy eto fa efa vitanay ny résultat dia lasa miakatra fotsiny avy eo mifanena amin'ny tompona andraikitra sy ny sisa dia tsy mandeha amin'izay izy ny zavatra samihafa reny ambany vohatra ireny tokony ho jerena ngamba zao aiza ny fotoana Hervé za mahita hoe tokony mandeha daholo zany zao miteny hoe
nanahoana fifidianana taty aminareo firy ny olona mifidy tokoa de eo zany ahitantsika hoe rehefa tsy natao le confrontation na PV de confrontation amina réalité zany hoe satria zany idina tany amina fokontany kely anankiray nanahoana fifidianana amina olona 700 teo an-tanàna 20 ny fidy ka maninona ho anareo tsy mifidy ko tsy hita zay vidinako dika zany mazava be ne zany hoe tsy hita zay vidina efa nisy candidat teoko tsy hita zay vidina hoana ary de zay hitanao am'zany le hoe manahoana le fihetsiky malagasy manoloana an'ireny zava-misy reny ny faharoa ampitondra araka ny tenentsika teo le hoe manantena zavatra ihany ny firenena sy ny vahoaka na de tsy nifidy aiza na de tsy ny andany anao aiza na de tsy nanao 92% aiza manantena zavatra ny vahoaka tsy miandry zavatra fanomezana izy fa hoe misy zavatra miova eto amin'ny firenena araka reny hoe ny lalàna mila jaina ny fianianana iny mitandro ny firaisam-pirenena de tokony malagasy rehetra zany no tompony Madagasikara anjara mpitondra manatanteraka an'izany ary tompona andraikitra isika moa amin'ny asa fanaovana gazety de ampatsiahy foana hoe aizy ty zavatra ohatran'izao ty de indraindray no anenjehana antsika hoe rehefa miteny zavatra tsy mety atao mpitondra de ohatrany hoe ianao indray manakorontana nefa le fanjakana mihitsy ny mamikorontana ambony ambany efa tsy mandeha am'izay izy de zay le fanarenam-pirenena everiko hoe mila ny vahoaka malagasy rehetra mila ny sainy vahoaka malagasy rehetra mila ny sandriny mila fifanomezan-tanana mila fiaraha-mientana de miaraka mijery an'ireo fasairanana manjoantsika ireo eny ary mompera era tany amin'ny fandarantsika taloha tany nao mompera hoe omeo tsodrano iany fa eto sady le tsodrano zao efa misy dikany hafa ndraiky koa aloha ngamba hoentiko am'le nitondranao azy teo ny rarisoa ho an'ny malagasy akalaza krismasy farany taona de ararotiny zao fotoana zao zany sady mirarosoa antsika rehetra ho an'ny noely hitondra hafaliana hitondra fanantenana ary hitondra fiovam-penitra mahery vaika eo amin'ny fiainantsika ny fahatongavan'i Kristy satria le izy Andriamanitra tonga nofo tonga eo amin'izao tontolo zao de tena fiovam-penitra teo amin'ny fiainan'Andriamanitra manantona ny olombelona de anjarantsika olombelona koa mba manantona an'Andriamanitra amin'ny fomba mahery vaika tsy hoe tsisy ho ampiny zay fa manahirana be ny manampy tenina olona ohatran'izany rehefa hoe rarisoa tsodrano no atao mba manana zay ngamba no azoko hoentina maranana ny fandarana isaorana atsika mpanaraka izany ary fanomezantsika fotoana ho amin'ny heriny toy izao indray farany taona am'izay fa alohan'ny ende hitsinjakany aloha mifanafatrafatra ety ihany maso makasitraka hery ve de mirarisoa antsika rehetra amin'izao farany taona sy noely zao